Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Io ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:9-10 no mbola ameriananay fiarahabananareo indray longomamy tsy ankanavaky. Shalom, shalom. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny eo amintsika rehetra rehetra. Amen. Ny temantsika moa zany amin'ity volana ity dia fanafahana. Halleluja. Koa idirantsika landalina kokoa amin'izay sakafom-panahy avy amin'ny fanahy masina zay avy amin'ny tompo zay dia andao hiarivavaka isika. Andriamanitra ray ny an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako ilay tokan'Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra fanahy ianao, ilay alfa sy omega, ny ankoatranao dia tsisy andriamanitra afa-tsy ianao irery ihany. Misaotra anao bevata ilay zahay baba fa mbola tonga eto indray hizara ny teninao, tsy nandaha fa manana anao. Ianao no manome fotoana anay Jesosy io, ary ninona zavatra izay ampanaovinao ny mpanomponao, iraka ampanaovin'ny mpanomponao, dia eo foana ianao manome fotoana anay. Koa misaotra Jesosy io fa miaraka aminay ianao, ka ny teny izay hozaraina an'io dia ho ahy izay ataonao fitaovana sy ho an'ny izay mihaino ihany koa. Mitenena Jehovah araka ny fanaonao. Mitenena Jehovah manatreha anay. Efa tsy izaho intsony no hita, inona moa ty izaho Jesosy io? Tsy mitsinona Jesosy io, fa ianao no antom-pisiko, ary ianao no velona atao anatiko. Koa aoka ianao no hita fa tsy ity mpanomponao. Halleluja. Ianao no ampiteny ny vavako, ny lelako, fa tsy izaho velovelona ny fahaizako na ny fahalalako. Sanatria Jehovah ianao no hiteny eto, ary ianao no hanazava bebe kokoa aminay la misy zavatra tsy azonay, izay zavatra tianao hozarainay eto. Fa ianao masina no hibitsika ao anatinay, hanokatra ny sainay, ka hafantaranay bebe kokoa izay rehetra lazainao. Halleluja. Misaotra toa fa manatrika anay sahady ianao, miaraka aminay sahady ianao, efa miteny sahady ianao. Misaotra ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia raha vao malala sy raha malala, fanafana moa zany no temantsika amin'ity volana ity. Dia ny fanafana moa zany efa tsy miafina amintsika intsony, fa ny amin'ny taloha io fanafana io dia tsy nisy zavatra, dia tsy maintsy nisy zavatra nangeja, zany hoe zavatra afaka zany, zavatra tao anatin'ny prison, tao anatin'ny fatotra, tao anatin'ny fangejana, be da be maro karazany zany. Ohatra foana hoe ilay olona miditra ponja reny dia mataonany maro izy tao foana voageja tao, gadra tao foana dia afaka izy aty aoriana satria hitany marina ohatran'izany. Dia eto anefa marobe ny fanafana tantara ao amin'ny baiboly izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olony. Nampiasa olona be da be Andriamanitra, fa alantsika ohatra foana hoe Mosesy dia nampiasan'Andriamanitra izy nanafaka ny zanak'Israely avy tany Ejipta, izay voafatotra mataonany maro ny asany tevozina andevo tany. Dia Andriamanitra nampiasany Moizy, ka rehefa raha Andriamanitra zany no nanafaka dia tena afaka tokoa ny zanak'Israely. Iny moa zany efa tsy ambaramarantsika, efa tsy lazaina intsony zany, fa haitsika rehetrarehetra ny momba an'iny. Ny fangejana moa zany dia maro be ny fangejana izay misy amintsika zanak'olombelona. Misy ny fangejana ara-pitiavana, misy ny fangejana ara-piainana, misy ny fangejana ara-pahasalamana, misy ny fangejana amin'ny fiainana maha olombelona antsika zany, dia misy fangejana, misy zavatra mamatotra adi-tsaina. Halleluja. Dia ao koa ny fangejana ara-panahy izay tena dangereux be, izay tena mila tandremantsika, ary mila fanafahana zato isan-drato raha mbola manana fotoana ianao hivelomana, raha mbola velonaina moa zany azafady, raha mbola velonaina ianao ka voageja ao anatin'izany fangejana ara-panahy zany
dia miandry ianao Jesosy anio. Halleloia. Andriamanitra dia be fitiavana izy. Andriamanitra dia mpamindra fo izy. Andriamanitra dia mpamela heloka izy. Halleloia. Ka mpamindra fo maha be fitiavana zay dia nanolotra ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy ho faty hamonjy izay very, hamonjy antsika rehetrarehetra. Ka izay mino an Jesosy no ho vonjena. Izany hoe izay mino an Jesosy Kristy no ho afaka. Halleloia. Izay hitantsika any amin'ny Jaona 2:4-5 efa haintsika daholo io fa mbola pahatsihivy ny fanahy masina antsika satria manan-danja lehibe ny latsahan Jesosy teto ambony tany, ny fisiany Jesosy teto ambony tany, nanolorany ny ainy ho faty ho antsika. Ka na firy taona io teny io tsy maty fa velona ary mila tadidintsika, mila paritatsika amin'ny zafy amanjafintsika raha mbola velonaina isika hoe tadidio fa ny fisiany Jesosy, ny latsahan Jesosy, ny namatsiana Jesosy, nanolorana ny Jesosy Kristy nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, nandaltsahany ny rany dia hanavotana anao. Halleloia. Mba tsy ho very ianao fa azo fiainana mandrakizay, mba ho afaka ianao. Halleloia. Koa ninona zany na averimberitsika impily io teny io dia mila saintsaintsika fa tsy averimberina amin'ny fahazarana molotra foana satria hentra ny fanahy masina, hentra mihitsy Jesosy, hentra Andriamanitra amin'izao andro farany iainantsika izao. Mila mahafantatra, mahatsapa io fitiavana voalohany io isika. Io no atao hoe fitiavana voalohany satria ny olona dia tsy nitiavanao ny tenanao foana, fa rehefa tiany hafa ianao zany ny tena be fitiavana bebe kokoa. Raha ohatra ianao ka tsy tiany tenanao, tsy hoe zany midika hoe ampahoriana tenanao, tsy zany tiako tenena eto, fa ny olona be fitiavana dia manolotra ny ainy ho an'ny hafa. Halleloia. Ary tsy misy fitiavana lehibe mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay efa voalaza teo aloha, dia nanolorany ny zanany dia Jesosy Kristy. Amen. Raha nampiasainy Jesosy Kristy Mosesy nanavitra ny zanak'Israely dia fantatsika ny tantaran'ny zanak'Israely maha olombelona moa dia misy foana ny maditra monomonina. Dia tamin'izany fotoana zany Jehova dia nafay ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny bibilava. Ka rehefa nanafay ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny bibilava izy dia marobe ny voakaikitra ny bibilava. Nefa kosa izy rehefa manafay izy teritra fa indray mipima azy foana izy dia miverina. Izany hoe mamindra fo amin'ny zanany amintsika olombelona. Dia niteny Mosesy izy hoe manangana bibilava varahana ianao, izay natsangany Mosesy tany anefitra, dia izay mijery an'iny ho voavonjy. Amen. Iny zany efa haintsika daholo iny tantara iny na dia tsy ho hazavaina eto ary, fa fahatsihivana foana zany. Fa Jesosy Kristy zany mbola niteny izy hoe tahaka ny nananganan'i Mosesy ny menarana tany anefitra no ananganana ny zanak'olona. Voasoratra amin'ny soratra masina amin'ny ten'Andriamanitra hoe no ananganana ny zanak'olona. Iza moa zany ilay zanak'olona? Tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Ka izay mino sy mijery azy no ho vonjena. Tsika zany efa tsy mitady an'izay menarana varahana intsontsika, efa tsy mitady zavatra hafa intsontsika. Tany amin'ny testamenta taloha tany be da be mihitsy ny zavatra nampiasain'ny tompo hamonjena ny zanany, ny olony, ny mpanompony. Fa amin'izao fotoan'andro iainantsika zao, indrindra fa n'izao faran'izao, mitady an'i Jesosy tsika. Raha mitady fanafana anao amin'ny fiainanao dia Jesosy Kristy irery ihany no banjino. Izy irery ihany no afaka hanafaka anao amin'ny ota, hanafaka anao amin'ny zavatra rehetra be da be zany, hanafaka anao amin'ny fiavonavona, hanafaka anao amin'ny halatra, hanafaka anao amin'ny fijangajangana, hanafaka anao amin'ny aretina, ara-batana, ara-tsaina, indrindra fa ny ara-panahy. Halleloia. Tadidio anefa fa Jesosy manan-kery ny anarany. Ny rany izay nalatsany dia manan-kery satria Jesosy dia ny rany zavatra anankiray foana ireo. Ka rehefa ianao manana zavatra tsy mahakoncentrenao amin'ny fiainanao, ohatra zao ny aretina, na tsy aretina foana fa misy zavatra tsy milamina amin'ny fiainanao, dia mangatahany ranon' Jesosy Kristy satria ranon' Jesosy Kristy dia mahery eo ranon' Jesosy Kristy raha vao malala. Misy fijoroana vavolombelona kely ataoko kely foana ilay satria mety ho lava-be ny fotoanantsika, mety tsy ho ampy. Misy olona mpamosavy zanaky ny devoly zany, tonga dia ataoko an'izay lehilahy io. Ka ny zavatra tany tamin'izany fotoana izany, tamin'izy mbola tsy nivavaka, dia mibloqué ny olona mivavaka, izany hoe hitan'izy ireo amin'ny fitaratra zany
le olona mpivavaka rehetrarehetra fa ny olona tsy mivavaka efa tsy hitanay intsony izy fa i Lucifer mihitsy zany le devoly mihitsy zany maneho an'le olona hoe ianona io le olona dia hitan'izy ireo mivavaka be bloqué fa ohatran'izao ny vavakany ohatran'izao dia ny anjaran'izy ireo zany rehefa misy kristiana mivavaka le mpivavaka be ireny mivavaka dia anjaran'izareo mibloqué an'iny. Dia indray mandeha nefa misy tovolahy anankiray isaky mivavaka izy dia rano Jesosy foana no angatahany, rano Jesosy foana mivoaka izy dia ranao Jesosy andrakotra ana miditra izy, rano Jesosy foana no averimberiny eo amin'ny fiainany zany eo mivavaka amin'ny vavany. Dia io lehilahy io amin'izay nampametra fanontanianan'izy ireo io lehilahy io fa ahoana ary ity lehilahy anankiray ity no ohatrany tsy azontsika tsy voafingatsika satria ny asan'izy ireo efa nolazaiko teo aloha zany raha mivavaka zany le olona mpivavaka zanak'Andriamanitra dia mibloqué ny vavaka zany hoe lasa tara le valim-bavaka tonga any amin'ilay olona azonareo. Dia zavatra marina io fijoroana vavenina marina tany Afrika le izy. Dia niteny indray Lucifer anoharinareo foana dia ka izy anefa manonona ny anaran'i Jesosy vao nanonona ny anaran'i Jesosy zany le lehilahy dia teritra Lucifer aza tononona zany anarana zany eto. Dia fa inona ny tononony? Dia hoy izy anankiray hoe ny rano Jesosy dia aza tononona indray zany hoy Lucifer fa tsy fady antsika zany. Dia eo zany nieritreritra le lehilahy hoe fa maninona ny sasany mivavaka azontsika atao ny bloqué azy tara be ny valim-bavaka fa izy kosa dia eo zany izy eo zany tsy afaka manona azy satria Lucifer zany tezao tsy tononona eto zany. Dia nialina an'iny le lehilahy tsy nahita tory le lehilahy fa nieritreritra foana dia nanandrana indray ny rapitsony nasehon'ny Lucifer tamin'ny fitaratra indray io le lehilahy io iasanareo io satria zareo zanak' Lucifer asany maizina zany zareo dia Lucifer zany tena tonga personnel mihitsy Lucifer miaraka amin'izy ireo ao fa manana endrika tsara tareo izy Lucifer izy miresaka aminay fa tsy ohatran'ilay tantarany olona hoe devoly sy ny karazany fa tena manja be izy tovolahy be izy miresaka ka Lucifer koa fetsy be ny devoly izy tsy ho tonga miaraka amin'ilay olona zany izy hoe miaraka amin'ilay toareny mampatahotra iny fa tsy maintsy mamitaka izy izay no mahatonga ny olona rehetrarehetra manompo sampy vao fitaka satria tsy mahafantatra. Amen. Dia rehefa nasehon'ny Lucifer izy le lehilahy nasehon'ny fanoteliny amin'ilay fitaratra tena hitanay izy misy raha mikoriana raha velona amin'ilay lehilahy fa le fitaratra iny izy vaky na Lucifer izy tonga dia nipitsika tsy hainao hoe nakaiza izy fa za izy vaky le fitaratra iny dia niparasaka taty amin'ny tany daholo dia eo izy lehilahy nanomboka dobodoboka ny foko natahotra fa misina dia zao izy lehilahy niteny hoe zany hoe ny raha ty rano Jesosy ty zany mahery par rapport amin'ny Lucifer satria le lehilahy zanak'iny maizina tsy mahafantatra n'inona asany izy karamain'ny Lucifer zany hoe izy zany ampiasan'ny Lucifer anao ny asany devoly dia mahazo tambiny mahazo vola zany tiako tenena eto mahazo arena sy ny karazany. Dia tamin'izay fotoana izay izy lehilahy za tena mahita raha velona mihitsy le lehilahy vao miteny hoe raha anao Jesosy hivoaka ny trano no andrakotra anahy tena misy raha le raha izy tena velona mikoriana amin'ilay lehilahy. Dia iny zany no nanapa-kevitra na tonga n'ilay lehilahy tapa-kevitra hoe ty zany no tena marina rehetra amin'ilay fitaratra vaky Lucifer tsy niveriny intsony nialina an'iny izy tonga dia niteny Jesosy raha misy ianao dia miseho amiko ianao nivavaka izy satria nivavaka an'ireo kristianareo hitany ao anaty fitaratra reo henon'izy ireo dia ireny izy nalako tahaka dia indray mandeha izy nitady fiangonana mihitsy fa Lucifer izy tena tsy nipointe aminahy mihitsy tsy niresaka tsy nisy iny izy fa nitady fiangonana zaho izy dia nifanena tamin'ny paster anankiray dia hoe za mba tia fantatra an'izany Andriamanitra ivavahanareo na izany izy paster ty baiboly vakio dia vontona ilay baiboly izy avy niseho aminahy indray Lucifer hoe raha tena zanako marina ianao dia aza ampiasaina izy zavakiny iny dia io izy tsy nety fa tantara lavabe moa zany io fa afoeziko foana zany fa taty aoriana zany izy fa mbola narary zany le lehilahy mbola nampahorian'ny Lucifer fa Andriamanitra niaro azy dia Andriamanitra amin'ny Jesosy no niseho taminy taty aoriana dia lasa paster be izy amin'izao dia nijoro vavolombena fa tsyna zany tiako ho tenenina eto fa ny rano Jesosy Kristy halleloja ny rano Jesosy Kristy dia miaro antsika ny rano Jesosy Kristy dia manafaka antsika halleloja antsika zanany dia izany no mahatonga antsika zany mila mangataka ny rano Jesosy handrakotra antsika na tsy ny tenantsika foana fa na ny fianakaviantsika na dia tsy mangataka amintsika ilay fianakaviantsika hoe tombavaka ary izao ianao zany mahatsiaro hoe tombavaka reny zanakao reny ny zafinao ny vady aman-janakao
mila mahatsiaro foana zany hoe Jesosy eo, ny rahanao ny ikoriana amin'ny tokantranoko, ny rahanao ikoriana amin'ny asako, ny rahanao ny andrakotra ny fiainako rehetra, ny rahanao andrakotra n'ireo zaza izay nomenao, ny zanako, ny zafiko, ny zandriko, ny retam-po amiko, ny fianakaviako. Tena tononona mihitsy satria mahery ny rahan'i Jesosy rahavavy malala sy ranadahy malala. Haleloia! Maty Jesosy iny fahafatesany tsy mandehandeha fahatany iny fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika iny ary tsy manavaka. Izany hoe mbola manana fotoana zany izaho sy ianao amin'izao ora itenenana izao mbola manana fotoana hanantona an' Jesosy, hanokatra ny fonao amin'i Jesosy, ino an' Jesosy mba ho afaka amin'ny rehetrarehetra ianao, amin'ny fatotra rehetrarehetra, amin'ny fangejana rehetrarehetra izay misy eo amin'ny fiainanao. Haleloia! Raha tadiditsika ny tantaran'ilay vehivavy narary ilay nandeha raha aman-taonany maro fa nanana finoana ilay vehivavy. Ny olona rehetra moa zany tsy mahalala, tsy maintsy mahafantatra ny tantarany hoe izy tsy salama. Fa ny finoana avonjy azy hoe raha vao mikasika ny lamban'i Jesosy teo sitrana. Dia teo zany izy nisisika, ny olona rehetra misisika satria Jesosy tamin'izany maro-pahalala. Satria izy nanao fahagagana be be tamin'izany fotoana izany. Vao nikasika Jesosy dia nahatsapa koa Jesosy hoe nisy hery niala tao anatiny ao. Dia ny mpianany moa zany tabataba hoe olona be be io ve nisy zavatra nikasika na olona be be ireo ve maître mpampianatra dia tsy ho fantatrao, tsy izany misy Jesosy satria tsy azon'ilay mpianatra mihitsy ny tiany Jesosy tenena nisy hery. Ka ilay vehivavy fa sitrana ilay vehivavy, afaka ilay vehivavy, afaka tamin'ny fangejana izay nahazo azy aman-taonany maro, fangejana amin'ny aretina. Haleloia! Tsara ny tompontsika. Ary izany indrindra no mahatonga antsika tsy miala aminy, ninona idona, ninona hiantra, ninona ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika, na fifaliana na fahoriana, na manana ianao na tsy manana, mila mitazona an' Jesosy. Indraindray tsika tsy mahadiny raha ela. Ny tiako tenena eto zany indraindray tsika rehefa misy problema misy eo amin'ny fiainantsika dia efa hoe Jesosy tena tsy hita mihitsy. Zaho zao izay mijaly dia lasa mivary lavo. Tena tsy hay mihitsy ny fandehan'ny fiainanay nefa izay mba mivavaka ihany. Izany hoe tsy manana faharetana. Indraindray ianao manana misy fitsapana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ka na mamaly vavaka anao izy, na tsy mamaly vavaka anao izy, Andriamanitra ny anarany. Ary amin'izay andro faran'izay tsy maintsy ahita azy foana ianao. Haleloia! Ho an'izay tsy mino, ho an'izay mpaniratsira, manana ny anjara toerany koa ireny. Raha mbola manana fotoana ianao miaino amin'izao teny izao manana fotoana ianao dia mitody haingana amin'i Jesosy satria soratra masina miteny hoe ny mpaniratsira dia anana ny anjara toerany. Ny anjara toeran'ny mpaniratsira tsy anjara zavatra tsara zany fa zavatra ratsy. Ka na haniratsira ianao, na ratsy ianao, na ino ianao, na tsy ino ianao, dia tsy maintsy ahita an' Jesosy. Ny maso rehetra izy izy ahita, ny lohalika rehetra, ny lohalika, ny lela rehetra hiteny fa Jesosy dia Andriamanitra. Haleloia! Any amin'ny Apokalipsy izay. Amin'izao anefa amaranako ny soratra masina ny teny izay hozarana an'io ny zafady ny sakafom-panahy izay hozarana an'io amin'izao ora itenenantsika sy fotoana iainantsika izao efa tsisy zavatra miafina intsony. Ny horohoro-tany ety anilany, ny ady ety anilany. Efa tsy misy zavatra miafina amintsika intsony fa efa manambara hoe ho tonga Jesosy. Ireo zavatra ireo dia fiandohany fahoriana ho izy ny soratra masina. Fa kosa mbola manome chance izy eo fiandohany fahoriana ho izy ireo fa kosa izay mino an' Jesosy Kristy no vonjena, izay manonona an' Jesosy Kristy, manonona ny anaran'i Jesosy Kristy no vonjena, izay manantona an' Jesosy Kristy no vonjena. Dikan'izay zany mbola manana fotoana zany amin'izao ora iainantsika be da be ny zavatra mampitaitaina ny olona moa zany dia ny ady voalohany indrindra. Ao ny ady, ao ny tsy fisiana, ao ny mosary. Dia misy ary ny zanak'Andriamanitra sasany efa ao anatin'ny fanompoana tompo izy fa verin-dalana indray. Noho inona? Satria kely ny finoany. Ny zavatra izay nangeja azy taloha mbola hiverenany indray. Satria tsy manana finoana izy. Nefa izao mihitsy no ora sy fotoana hampatanjaka ny finoantsika ao amin'i Jesosy Kristy. Hitazomantsika azy. Haleloia! Izany hoe mila mifikitra amin'ny foana zany tsika
tsy mila manary azy mila misaintsaina azy andro manalina sokafo ny fonao ho azy Jesosy eo, anao ny foko. Ka na ho velona na ho faty anao velona isika any Kristy, maty isika any Kristy. Aleloia. Satria efa tsisy zavatra tsy efa haisika fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay mino an Jesosy Kristy no vonjena. Aleloia. Averimberiny soratra masina foana zany ao amin'ny baiboly ao fa izay mino an Jesosy, izay mino. Aleloia. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, izay mino an Jesosy no vonjena. Vakitsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Matio 4:20, vakina ny 7 ka hatramin'ny 9. Toy izao vakiny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Hisy ihany koa ny mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Midina amin'ny 9. Fa izany rehetra izany no fiandohany fahoriana. Mazava be izany ten'Andriamanitra zany rahavavy malala sy ranata malala. Fiandohany fahoriana dikan'izay zany mbola ao anatin'ny fangejana zany izao tontolo izao. Mbola hisy fangejana plus zany mihoatra ho tonga. Za manao akory? Zany hoe efa manana ny fangeja izay mahazo atsika zanak'olombelona tsirairay avy amin'ny tokantrano, amin'ny aretina, amin'ny inona amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha-olombelona antsika. Fa kosa mbola misy fangejana ho tonga, fiandohany fahoriana zany zavatra tsy tsara zany, zavatra tsy mampandihy zany, zavatra tsy mampiomehimehy zany, zavatra tsy mampitsikitsiky zany, fa zavatra mampatahotra, mampalahelo, mampitomany, mampitaintaina, mampamohy fo indraindray fa tsika zanak'Andriamanitra tsy hamohy fo velively. Amen. Dia zay zany mahatonga antsika ihany koa mila mampita, mila miresaka amin'ny havana, ny namana, ny sakaiza, ny mpiara-rindrina, mpiara-belona sy ny rehetrarehetra. Tsy voatery hoe ny vatanao foana na ny vady aman-janakao na ny zanakao na ny ray tamponinao foana, fa ny manodidina anao. Mila mpitaina ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Mila tenenina momba an Jesosy, minoa an Jesosy aingana dia ny mbola velona. Mitody amin'ny Jehova dia ny mbola velona, satria ny olona efa maty tsy afaka mitodika intsony. Efa tsisy fibebahana intsony ny olona anankiray rehefa maty dia efa vita. Fa raha mbola velona zany ny olona iny mbola afaka mibebaka, mitalao, mifona, mitady famindram-po, mila fanafahana. Aleloia. Fa rehefa maty izy efa voalaza teo zay efa tsy afaka intsony, efa tsisy zavatra fanafana intsony raha tsy hoe mirakla, satria be tabe manko ny olona Andriamanitra izy manao zay zavatra tiany atao, tsika tsy afaka mandidy azy. Misy ny olona maty dia velominy indray, ampahitany zavatra rehetrarehetra fahagagana, satria irany ny olona iny misy mission ngeza be tiany ampanaovina ny olona iny. Dia porofoin'Andriamanitra hoe misy ny helo, misy ny paradisa. Dia miverina ny olona iny be tabe ny olona ataon'Andriamanitra an'izany dia mitantara, dia lasa mpivavaka be, lasa mitory ny filazantsara eraky ny tanàna, eraky ny tsena, eraky ny satria nahita ny masony. Ka tsika na dia tsy nahita tsika ny finoantsika, ny mahavonjy antsika mihoatra ny nahita itsika, tsika manana io baiboly io baiboly io ten'Andriamanitra io miresaka amintsika. Ka raha ohatra zany ianao tsy manokatra amin'ny baiboly, tsy manokatra io ten'Andriamanitra io, fomba ahoana ny henoanao? Marina fa maro be ny mpitory-teny amin'izao eny amin'ny lalana sy ny karazana, fa mila miaino azy koa ianao, mila mamaky ny baiboly. Halleluja. Dia inona moa ilay resantsika teo amin'ilay fahoriana, fiandohany fahoriana. Izay mahatonga antsika zany mila manantona an Jesosy aingana raha azo atao. Marina fa sarotra ny miala amin'ny fangejana amin'ny zavatra rehetra izay namatotra anao be tena marina tsy vita ny herintsika io. Hoe sanatria ohatra zany hoe sanatria hoe izany fokasigara dia hiala. Tsy maintsy ataoko izay ilako an'io. Misy fanafody ohatran'izao any amin'ny farmasia izay mampiala an'io, fa tena vitako non. Tsy vita ny herinao sy ny tenanao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao sy ny inona moa zany tsy haiko tsy ny faratampony izay nananao io zavatra io raha tsy mila an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra irery ihany mahay manafaka anao, mahay manala anao. Halleluja. Mila manana fanetretena zany tsika voalohany indrindra. Halleluja. Tsy vitan'ny bodongero ilay izy. Tsy vitany hoe kisekoseko. Misekoseko be anao, tsy maintsy vitako. Iza moa ianao ahavita ny tenanao?
tsy mitsina antsika zanak'olombelona, antsika dia toy ny zavona maraina ho izy ny soratra masina. Jerentsika ny zavona maraina fa rehefa mipozaka ny masoandro dia tsy hita tsony ohatran'izany tsika, izany hoe tsisy dikantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mbola famindrapony amintsika izany no mahatonga antsika mbola velonaina. Eny fa na dia ireo mpanota ireo ara, tsy sitrany mihitsy ny hahafaty an'ireo, tsy sitrako izy ny tompony hahafaty ny mpanota. Andriamanitra izany miezaka mitarika ny olona rehetrarehetra hanantona azy. Haleloia. Ary izany nahatonga azy nanolotra an'i Jesosy Kristy. Haleloia. Tsy vitan'ny herintsika izany raha nadahy sy rahavavy fa Jesosy Kristy foana no ilantsika. Izany hoe Jesosy Kristy no fanafana lehibe eo amin'ny fiainantsika, na niara-batantsika amin'ny niara-piainantsika maha-olombelona, indrindra fa niara-panahy. Haleloia. Raha tonga teto Jesosy nanasitrana olona be da be izy, nanangana ny maty izy, nanao fahagagana izy. Haleloia. Dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra, tsy nitsahatra izy ny tenin'ny olona hoe mibeba. Io fibebahana io foana no naverimberiny. Talohany Jesosy Kristy dia Jaona mpanao batisa, izy no nanazava ny lalana. Mbola nitory ny fibebahana ihany. Jaona mpanao batisa tsy nanao mirakla be izy tsy nanao mirakla. Tsy be da be ny zavatra natao dia nanao batisa izy, sady nitory ny fibebahana, nampitodika ny olona rehetra amin'Andriamanitra. Haleloia. Dia tolaka izany koa Jesosy Kristy tonga Jesosy dia mbola nitory ny fibebahana izy. Ka noho izany, raha teo afaka ianao izany dia mila mibebaka. Haleloia. Mila mibebaka ianao raha nadahy malala sy rahavavy malala. Raha teo afaka mifatotra izay mamatotra anao, tsy fantatra hoe inona ny fatotra izay mamatotra anao any sy ny fangejana izay mangejana anao any. Samy manana ny fatotra ny daholo, tsika tsirairay avy reto. Ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka, fa ny solution dia ny fibebahana dia Jesosy Kristy irery ihany. Maro be ny zavatra izay mamatotra ny zanak'olombelona, fa tokana ihany no afaka manafaka anao dia Jesosy Kristy. Izany hoe be da be ny ota izay mamatotra antsika. Ny ota nefa no inona no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka raha mbola misy ota mipetrapetraka sy madinidinika, ny ota tsy misy madinika koa. Aleo tonga dia presizevako eo, tsy misy madinika na kely. Fa rehefa ota dia ota, rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo, rehefa tsy mahafaly an'Andriamanitra dia ota ny anaran'izay. Io ota io no mampisaraka antsika, no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka ianao tsy afaka hiala amin'ny ota io raha tsy mibebaka ianao. Mandondona eo am-baravaran'ny fonao Jesosy anio rahavavy malala sy ranadahy malala. Sokafo ny fonao azy, sokafo ny varavaran'ny fonao, ampidiro izy, avela ao izy no hanjaka ao anatinao ao. Efa tsy ianao intsony no hita, efa tsy ianao intsony no velona, fa Jesosy no velona. Haleloia. Nifatsiana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty izy. Haleloia. Toraka izany koa isika izay mino azy. Mety ho maty ny nofo amandrahantsika, fa tsika dia tsy maintsy hitsangana ho velona mandrakizay. Haleloia. Dikan'izay mitohy izany ny fiainantsika. La vie est belle avec Jésus. Mitohy ihany ny fiainantsika hatrany paradisa. Rehefa miala ny tany eto isika, ny inona zavatra hiseho eto, bomba, horohoro-tany, tsy fisina, ny mosary, ny inona, tsy haiko intsony be da be. Efa tsy mahataitra antsika izany, satria tsika maninona efa assuré ny ho avy antsika. Satria tsika afaka, efa nafahantsika, efa olom-baovao ao aminy isika. Izany hoe raha vao miala eto izany dia maninona mivantana ilay tena excellent izy ny vazaha. Mivantana amin'ilay toerana luxe dia farany luxe ambonin'ny luxe rehetra izay tsara lavitra noho ny hitantsika ety ambony tany. Jereo fa ny zavatra hitantsika ety ambony tany na dia luxe, jereo fa rava anatin'ireny mpimaso. Misy maholo izy ny teny arabo izay. Tena mahagaga. Ainao izany laha tsy manana an'Andriamanitra ianao dia ilay hôtel sy ohatran'izao luxe dia nahainy rava avao. Dia tena potika dia tsy mampindo. Fa ny zanak'Andriamanitra efa malala hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Haleloia. Fa izay manao ny sitrapon'ny tompo, izay manaraka an'i Jesosy, izay mino an'i Jesosy, no vonjena haharitra mandrakizay. Haleloia. Ka tsy hitako izay olana. Tsy hitako izay olana.
Raha ianao zany mbola misy zavatra mangeza anao ka sarotra be anao ny hiala amin'izany dia manapa-kevitra ny rahavavy malala sy ranadahy malala satria Jesosy eo akaikinao foana mitady anao izy. Tsy fantatra na izao ny toro-teny farany izao zavatra henontsika anio izao ny toro-teny farany tsisy mahalala ny ampitso, tsisy mahalala ny afaka ampitso, tsisy mahalala ny poaka rehefa avy eo, zava-isy efa avy eo, fa dia efa hoe miomana foana. Aza miandro hoe iny Jesosy miseho any amin'izao ny lanitra vao hibebaka. Iny Jesosy fa eo amin'ny varavaranareo, nahita ny Jesosy, andao efa hibebaka. Ho hitanao fasafasa zany vao iny ianao vao tena iny no tena misy ka izany Jesosy zany. Minoana dia tsy mahita ny tarehiny aza ianao miaraka aminao foana izy. Zaho izy miaraka aminareo foana ary tsy mandao anareo. Mivavaka ianao miaino anao izy na dia tsy hitany masonao ara. Marobe ny olona manao sangisangy mivazivazy an'Andriamanitra. Tsy hoe sanatria hoe izaho masina fa zava-misy izany ary tsy hoe izaho mitsara. Marobe ny maniratsira ny anaran'Andriamanitra, marobe ny olona maniratsira ny mpivavaka ny fiangonana fa izy tsy mijery ny tenany, tsy fantany hoe ahoana ny hafarany. Ny olona no hitany fa ny tenany tsy fantany. Dia rehefa tonga amin'izay ny problema be vao mihazakazaka indray Jesosy eo avondreo satria manana problema. Voavahan'Andriamanitra ny problema tsy hitanao koa enan-kaiza na anjavinaiza. Tsy hita aiza ilay toerana misy an'Andriamanitra any amin'ny sisitosy. Fa rehefa eo manana olana ngeza be eo amin'ny fiainanao izay tsy zakanao satria mahatsiaro marary ianao, mangidy ianao, mahatsiaro voageza ianao, mahatsiaro voafehy ianao, dia Jesosy eo, vonjeo, afao Jesosy eo, ampio Jesosy eo, tena tomany, fady ihany. Rehefa voavaha ilay olana iny tsy hainao hoe nataonaiza Jesosy. Lasa mitohy indray ny fiainana izao tontolo izao. Fadio izany rahavavy malala sy ranadahy malala. Tsika rehetrarehetra miady ny ara-panahintsika, tsika tsy afaka hiady irery amin'ny fiainam-panahintsika. Tsika tsy afaka hanafaka ny tenantsika zany fa mitady ny zanaka, raha ny zanaka no hahafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Izany hoe mitady ny Jesosy isika vao ho afaka. Ianao tsy afaka hitady ny ray aman-dreninao zany, tsy afaka mitady ny pasteranao na ny moperanao, tsy afaka mitady ny tsy haiko be da be moa zany ny président fokontany na ny président ny firenenareo, président de la république. Jesosy Kristy foana no ilaintsika amin'ny fiainantsika, hanafaka antsika amin'ny fangejana, tompoko lahy sy tompoko vavy eo, mifoaza amin'izay. Halleluja. Miaraka amintsika izy ary tsy mandao antsika izy satria tia no voavonjy antsika rehetrarehetra. Nisy fijoroana vaovambelona kely zany nisy izay lehilahy zay izy tsy gasy sady tsy afrikanina fa aty amin'ny faritra an'Arabo, tsy haiko na any Tunisie sa any Egypte tsy tadidiko izy teo, fa nanambady izy musulman. Dia rehefa nanambady izy tiany be tena mifankatia be izy mivady fa tsy fantatra hoe inona ny problema anatin'ny roapolo taona zareo nivady. Nisy olana kely foana dia ilay vehivavy no nandao azy. Dia rehefa nandao azy ny vadiny dia vehivavy zany nanao divorce mihitsy ilay vehivavy, za tsy araka aminao intsony efa roapolo taona nifankatia teny foana, niaritra ny mafy sy ny tsara, ny mangidy sy ny mamy. Lasa dala, tsy hoe lasa dalana nalama moa zany fa tena niasa saina be ilay lehilahy satria tiany be ilay vehivavy, tiany ilay vadiny hoe efa nisy inona tampoka teo. Dia zany nataony efa tapitra ny momba nahaka, aleoko mihitsy maty satria menatra, sady menatra mpiarabelona amin'ny fianakaviana no mety ahita n'iny vehivavy iny manambady olon-kafa vao maika alahelo ny foko izy tiako. Dia nitsofoka tao amin'ny efitranony izy namono tena tamin'izay tamin'ny alalan'ny elektricité, fa tapaka l'électricité. Dia gaga izy, fa maninona koa tapaka, mitady moyen zany izy hamono ny tena. Dia aleo rapitso izy, natory aloha izy dia rapitso izy vidy fanafody be da be, hihinana an'ilay fanafody. Dia izy zany nakeny amin'ny lalana iny mahitsy satria misy kristianina, misy fiangonana kristianina amin'ilay toerana misy an'izy ireo. Dia zany nataony hanandrana amin'ireo kristianina ireo koa ve ho sisy hanandrana an'Andriamanitra zareo satria izy mivavaka zany, mivavaka tamin'ny alaha foana dia tsisy namaly. Dia zay zany nahatonga azy tsisy valiny mihitsy zany na ilay vehivavy na mandevasa ny afatra sy ny karazany efa nanova numéro ilay vehivavy. Dia izahay zany tena nampiasa ny sainy hoe tena efa foin'ilay vadiko mihitsy ilay vehivavy zany, efa foin'ilay vehivavy mihitsy. Dia aleo hanandrana ny Andriamanitra kristiana sao dia mba marina koa ireo. Tsy hainy zany izay ataony, izy zany ohatrany hoe noho n'ilay olana misy eo amin'ny fiainany zany tsy zakany. Dia zay zany aleoko angamba hanandrana
aleoko foana hamono tena ka. Izy zany rorosaina te hanandrana izy te ho any am-piangonana nefa ho hitan'ny mpiarabelona indray io izy fa lasa makany am-piangonan'le mpivavaka kristiana le mino an' Jesosy reo de sarotra be any de ho hita fianakaviana koa izy de vao maika ho problema. Aleoko hamono tena foana mividy fanafody be da be izy de noentiny tany an-tranony tany fa hamono tena. De izy am'izay zany efa eo am'izay anomana hihinana an'le fanafody nisy feo niantso ny anarany tamin'izay Amira ny anarany. Amira ao anatin'ny efitrano ao niantso azy le feo fa le feo tsy masika fa ny feoko zany no masika le za mitantara eto fa le feo araka ny teny zany malefaka le feo miantso ny anarako. Tena henoko amin'ny sofiko izy le feo de zany nataoko hoe misy olona miantso anahy de nitsikiriko izy eo tao varavarakelinay de nijery tao ambalika ny efitra ao tsisy olona hafa nefa izy eo fa za rery foana. De zany natao hoe iza koa zany olona miantso anahy zany izy mahay ny anarako zany. De eo izy de indray izy itelina de niteny indray le feo niantso fandroany Amira avelao iny fanafody iny. Natahotra izy nidobodoboka ny foko misy angana misy matotosa misy inona tsy haiko izy ataoko. De eo izy de zany nataoko hoe aleo anandrana fanoteliny anontany izy zany amin'ny fanoteliny izy zany izy tsy hinana fanafody tsony fanontany hoe iza ianao ary aiza ianao raha ohatra ka ao ambadika ny trano ianao de miseho aty. De niteny izy hoe iza ianao azafady tompoko fa tsy fantako fa ianao miantso ny anarako. De niteny am'izay le feo hoe zany Jesosy. De Jesosy iza ianao Jesosy le tompon'le mpivavaka kristiana reo ve le mpino kristiana reo ve eno izy Jesosy Kristy. Izy zany tsy nahita an' Jesosy mivantana fa naheno ny feon'i Jesosy. De zany nataoko tompoko teny anao tokoa ve io tena za tokoa de tena nazavazavatra be da be teo moa zany Jesosy le Andriamanitra ny Abrahama zao be da be zany zavatra andresany teo fa ny zavatra nahagaga foana zany inona hozy izy le lahy miantsona ho anahy zaho izy salabady avereny ny vadiko iny. De ny zavatra navaliny Jesosy tsy niteny momba ny vadiny mihitsy Jesosy fa zany nataony bring my people to me. Zany nataony tsy niteny mihitsy izy hoe bring your wife to me tsy niteny zany izy hoe oento na makanesany amin'ny vadinao ianao mifona fa iverina ny vadinao fa ny olona zany hoe asain'Andriamanitra izy anao ny asany. Andriamanitra naniraka azy anao ny asany hitarika ny olona ho ao aminy. De gaga hozy izy fomba ahoana nanaovako an'izany hozy izy zaho hozy izy miaraka aminao. De mandehana hozy izy ianao nanomena adresy hozy izy hainy daholo ny adresin'le toerana misy eny tena Jesosy Kristy mihitsy hozy izy tena Andriamanitra velona io hozy izy no tena Andriamanitra marina. Nasainy nakany amin'ny fiangonana hozy izy de misy pastera zay hainy hatramin'ny anaran'le pastera io pastera io hozy izy anome baiboly anao de ianao hozy izy miasa ianao manomboka an'io zany hoe mitarika olona ao am' Jesosy Kristy. Amen. Zava-dehibe zany raha vavy maninona moa zany Jesosy tsy niteny hoe mandehana any amin'ny tranon'ny rafozanao mifonana mitondra omby mitondra osy fifonana ohatra foana zany na hoe makanesa any resao ny anadahany na hoe averiko ny vadinao fa ny zavatra hafa mihitsy no nampanao zany hoe chapitre vaovao mihitsy zany no nampanaovy no hiainany fa tsy resaka vadina resaka fitiavana tsony. Midika zany zay fa rehefa tonga zany ny andro zay hialantsika eto ambony tany tsy hoe zany midika miteny hoe aza manambady tsy zany na hoe aza tia ny vadinao tsy zay mitiako tenena eto fa amin'le resaka fanompoana rehefa tonga ny fotoana zay akan Jesosy Kristy atsika efa tsisy an'izany hoe or chérie or je t'aime or malalo I love sy ny karazany efa tsy misy an'izany tsony zany. Zany hoe mandalo daholo zany le fitiavana zany ety ambony tany foana le fitiavana amin'le hoe vady zanaka manana fitiavana atsika satria zanak'Andriamanitra Andriamanitra de fitiavana fa fitiavana hafa mihitsy no fitiavana iainantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy rehefa tonga ny fotoana zay hiakarantsika hitoerantsika miaraka aminy. Alleluia. Dikan'izay zany matoa Andriamanitra matoa Jesosy teny any Amira hoe bring my people to me. Mitady olona Jesosy tsy ho any Amira foana zany teny zany na de tsy nibitsibitsika eo amin'ny sofinao ara Jesosy fa ho antsika zanany indrindra fa ho antsika zay mahalala azy. Zany hoe mila mitarika ny olontsika ao aminy. Halleluja. Ianao tsy afaka hitarika ny olona raha jamba fa mila mahiratra. Amen. Ny mahiratra ihany afaka mitarika fa ny jamba tsy afaka mitarika satria lasa jamba samy jamba fampitarika de lasa mivarina ny akady. Ka mila an Jesosy Kristy ianao mila fanafahana ianao olona afaka ianao olona efa nibebaka ianao nandray an Jesosy Kristy ao amin'ny fonao amin'ny fiainanao mandeha amin'ny fahamarinana fahamasinana
Jesosy miaraka aminao, izy no mialoha lalana tahaka ny aloha avany lalana niaraka tamin'ny Mosesy no mbola ho aminao amintsika indray. Aleloia. Ka amin'izao andro farany izao raha vao malasa malala mitady fahalafahana izao tontolo izao, dia ianao no tadiavin'i Jesosy hanavaka, ianao ny fitaovana, tsy hoe ianao no hanavaka fa Jesosy no hampiasa anao hanavaka. Jesosy zany mitady olona amin'izao hitarika ny olony ao aminy. Izay zany no mission izay tokony ataontsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Ka na dia tsy mitory eny ankalamanjana ary ianao mety ho maro ny tafitohina. Raha ohatra ianao ka mitory eny amin'ny rehetrarehetra amin'ny Facebook, amin'ny WhatsApp sy ny karazany, be da be, satria ny devoly tsy ho faly zany. Na dia tsy mitory eny ankalamanjana ary ianao na dia tsy mitory eny amin'ny fiangonana misy ianao ary ianao hoe mamoro olona be da be vao mitory. Afaka mitory ianao any am-piasana na olona anankiray dia efa zava-dehibe amin'Andriamanitra iny. Haleloia. Any am-piasana, any am-pianaranao, any amin'ny toerana misy ianao. Ianao zany efa baiboly mivelatra ho an'ny olona rehetrarehetra ianao ny toetranao. Vao hitan'olona ianao dia olona tsara fanahy iny. Ianao zany mila tsy misaraka amin'Andriamanitra na ny fomba fiteny, fomba firesaka. Haleloia. Ianao vao tsy manome baiboly an'ireny olona ireny na manome ary ianao iny baibolinao tsy ho vakiany eo fa ianao foana no dinihiny. Tena mpizanak'Andriamanitra marina iny ka. Ianao tsy hoe mitady ny tenanao dokafana, tsy hoe mitady dokatena, tsy izay no tiako tenenina, fa tsika zany no fitaratra, izay no tiako tenenina eto. Ok? Tsika no fitaratra, tsika zanak'Andriamanitra. Ianao tsy afaka hoe andeha hisotro toaka ianao dia hitory teny. Impossible zany. Latsalatsain'olona ianao, afahan'olona baraka ianao. Hoe izao ve zanak'Andriamanitra, misotro aloha izy dia avy eo mitory teny. Ianao miady amin'ny vehivavy ary, ianao miady amin'ny lehilahy ary, tsy haiko intsony, miady an-tsena ianao manala baraka olona ianao na mieraky ny io ianao dia avy eo iny ianao hitory teny. Hitan'ny olona izy iny ka ohatran'izao dia mety ho kivy le olona zany ve dia fiainana satria ny olona ankehitriny manko ianao no jereny voalohany. Dia izy tsy mahafantatra mihitsy hoe na izy koa ny eo very efa tsy mino an' Jesosy, efa ianao no jereny izao ve dia aleoko foana mijanon'olona tsotra ka zany no tsy hidirako fiangonana. Tena misy olona mahasamy teny zany, zany tsy anaovako kristiana, zany no hipetrahako an-trano foana, aleoko mijanon'olona tsotra. Nefa tsy fantany fa ho very ny fanahy raha tsy mino an' Jesosy Kristy izy. Tian'izay zany tsika zany ny karakteratsika, ny toetrantsika zany mila makatahaka an'Andriamanitra. Na dia tsy hitovy amin'Andriamanitra ary isika, na dia tsy hitovy amin'ny Jesosy Kristy dia mangatahany fanahy masina fa izy manome fahendrenanao. Rehefa miaraka aminao izy dia miova ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ka lava loatra ilay toriteny ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'izao ora faran'izao dia efa afaka ianao. Rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ianao dia efa afaka. Fa ianao mila manao ny asan'Andriamanitra mba hanafahan'Andriamanitra ny olony. Haleloia. Jesosy Kristy natolon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana, olona afaka isika. Haleloia. Ny ran'i Jesosy mbola velona, mbola mikoriana, mahery indrindra no manafaka antsika amin'ny rehetrarehetra. Haleloia. Ny fibebahana manafaka amintsika rehetrarehetra. Izany io mila mihetsika zany, mila mihetsika. Amen. Dia minoa Jesosy Kristy dia vonjena anao sy ny ankonanao. Izay mino izay tao batisa no vonjena. Haleloia. Dia raha zazary voninahitra ho an'Andriamanitra reriany izako tapahana eto ny ten'Andriamanitra, ny sakafom-panahy fa mbola be da be ny namana izay ampiasain'i Jesosy, ampiasain'ny Tompo, ampitenen'ny Tompo eto hizara bebe kokoa sakafom-panahy ho antsika amin'ny resaka fanafana. Dia iara hivavaka isika misaotra Tompo noho ny teninao anio ny sakafom-panahy anio, tena velombelona ny fanahinay satria niaraka taminay ianao, teto ianao no nampiteny'ity mpanomponao. Ka izany teny izany Jesosy eo dia ho tafalatsaka ao anatinay, iainanay, ho saintsainay andro aman'alina. Olona afaka izahay Jesosy eo satria manana anao. Haleloia. Ianao no miaraka aminay, ianao no mitoetra ao anatinay, ianao no mameno ny fiainanay rehetra, ny ranao velona izay nalatsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana tao Kalvari, mikoriana aminay Jesosy eo. Haleloia. Misaotra Andriamanitra no nanoloranao ny zanakao satria be fitiavana ianao. Fitiavana tsy takatra ny sainay zany ary tsy vitanay, tsy voavalinay zany Jesosy eo, fa ny angatahanay dia mitoera mandrakariva ao anatinay mba haharitra hatramin'ny farany izahay, na mora na misatra, haharitra ao aminao ka hiadina rehefa tonga izay fotoana
ialana eto ambony tany. Olonavaka izahay. Misy namanay izay mbola voageja ao anatin'izao fiainan'izao sy ny fahotana Jesosy eo, dia mangataka tsy zavatra mahagaga tsy hainao. Ianao no hanavaka azy ireny, ianao no hikasika azy ireny, hitodika aminao. Haleloia. Ka tsy ho very maina ny ranao izay latsaka. Haleloia. Misaotra Tompo, dia ireo zaza voninahitra ho anao ilay mipetraka ambony seza fiandrianana. Amen. Olonavaka isika raha vavy malala sy raha malala, dia mahireza hatrany. Amen.